Miarabantsika amin'izao zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana Jiona 2024 izao. Manaitra atsika malagasy mba tsy hatoritory satria misy zava-doza tena ketrehina ho an'ity tanitsika ity amin'ity volana Jiona ity. Satria isika dia ampatoritoriana amin'ny fetifety isan-karazany hatramin'ny hoe resaka afomanga miaraka amin'ny zeto nefa ny rano sotroina raha tsy misy andrebirebena ny saitsika tsy aharaka ny zava-doza zay ketrehan'ny 8 cm satria fety fankalazana ny fetim-pirenena zany hoe ny fahaleovantena ataontsika anaty farankisosina nefa Rajoelina dia andeha andevina an'izay fahaleovantena zay any Frantsa hanao fanarahana amin'ny tompony i Macron izany any Paris amin'ity volana Jiona ity momba an'ireo nosy kelintsika zay bodon'ny frantsay. Asiko kely teny frantsay fohy de fohy zay mamitina zay resaka fibodoina sy hoe inona ny tena mahasaripady ireo nosy tsika ireo ho an'ny firenena malagasy. Ce qui est de l'intégrité physique et de même de l'intégrité territoriale d'un pays. Verimberina matetika ao anatin'izay fehezanteny fohy ny lazaiko izay ny hoe intégrité. Ka eo indrindra no velambelariko amintsika androany. Simba no pitehin'ny frantsay ny intégrité territoriale, zany hoe ny mahatany tsy azo kitikitihana, tsy azo amidy no tsy azo ampanofaina ny tany Madagasikara.